Vao shampoing sy volpery. Vaovao vao shampoing citron papaye sy menthe amin'ny sachet sy tavoahangy. Ankafiziny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vaovao shampoing, sardine Annie, soka vitre, manoltrano ny vaovao. Tsy voara-maso ny 100 ny fitrandrana aren'an-dranomasina eto amintsika, mandidina ny 305 kilometatra ny halavan'ny fahadra-masin'ny firenena malagasy izay hitrandrana ireo aren'ireo, manodidina ny 4,7 taona isan-taona ireo hazan-dranomasina avy amin'ny ranomasin'i Madagasikara rabe indrindra sy voara-maso. Napakapeo ny mponina ao andavamamba anjezika tsy manaiky ny fananganana pilonina eo anivon'ny tanànana izy ireo tahotra, mety sy ny vokatra asateraka izany. Farany, vahiny misy rarana avijano ao anatin'ny question d'actu Rasilofo manana lovy sy ny tena maritry ny Waterred eto Madagasikara, iresaka ny sehatra ny fahadiovana ny amin'ny izay avetrany. Titanane. 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 Rehefa tsy mandoto ane dia efa manadio e. Bon, inona nataontsika gadao amin'ity taona ity? Ny anaty tranquille, za koa manana tomobile. Na koa saribakolo mahafatifaty be. Tian'ny ankizy vavy kely ty a. Maty sy mivo zany e, fa tsisy zavatra fa. Iza no monjy amin'ny dadabe Noely. Soka vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soka vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Naturali, coco zato isanjato. Vao coco. Tsy miparitaka. Vao coco. Tsy mandoto, sady mora hoentina. Vao coco. Azo antoko. Vao coco. Tsara kalitao. Vao coco. Tsy matahotra orana. Tsara. Vao coco. Okey. Ya. Mora ampiasaina. Vao coco. Vao coco. Tsara ho zao. Zato ariary. 12 ans déjà. Université privée habilitée par l'État vous propose filière Informatique de gestion, multimédia et communication, management des affaires, management du BTP. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale. GSI TOS, droit 0 arrière, écolage 40 000 arrière. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analakely 033 12 606 92. Tongolo voatetika, miavaka kotomila, paty, ampio sardine Annie. Vita ny sakafo. Sardine Annie, ankafiziny amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia, ampio sardine Annie. Vita ny sandwich.
Ankafisa amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. eo ambany fiain'Andriamatoa Rajonarymampianina filohan'ny Repoblika Madagasikara Andriamatoa Kolo Roger Prime Ministre ny misy mpanjakana misana fotodrafitrasa ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany ny ministra ny asa vaventy ny ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro ny ministra ny atany sy fitsinjaram-pahefana dia manotra ho anao ny kongresy malagasy momba ny lalana sy fitaterana andian'ny fahadimy ny 4 7 Novambra 2024 ao amin'ny CCI Vato ahitanao trano eva isy fampirantiana ireo sehatrasa rehetra mahakasika ny lalana sy fitaterana fiofanana arakasa sy fizarana traikefa momba ny fanamboaran-dalana sy ny fikojagojana ny lalana izy mpanakanto malaza ho avy anafana ny fotoana isan'andro izy fanentana sy loka marobe ho zaraina tsy misy vidim-pidirana ny lalana sy ny fitaterana fitaovana mahomby entina miady amin'ny fahantrana sponsor officiel BIT IMO Colas BOA Airtel Total Spat partenaire officiel Zidex Technet Group Sogia sponsor Groupe Gigi Henri Fraise et Fils Materoto Vivo Énergie Jovina. Ny ray novambra ka hatramin'ny 1 amin'ny 3 desambra tombola lehibe miaraka amin'ny tranombarotra Vaovao mety azahoana télévision 3D Chongong 42 pouces sy réfrigérateur iSense tsotra ny fandraisana anjara mividy entana 100 000 ariary dia mahazo ticket tombola iray tsy ireo ihany fa mbola maro be ny loka ho zaraina tonga avaingana ary manatona ny tranombarotra Vaovao amin'izao farany taona izao sao ianao no azo an'ilay télé goavambe fisarihana ny 1 amin'ny 3 desambra Vaovao ny tsara trano efa fety sahady eo amin'ny galerie sivy ary anao tsiaro ny fiainam-bidy misy ireo entana manaraka ny teknôlôjia avolenta alarme sy vidéosurveillance ordinateur portable imprimante consommable informatique tablette téléphone naika farany fahitalavitra appareil photo sy caméra ampli baffle sy izay rehetra mety électroménager aza mandeha lavitra tsony tokana ny safidiko galerie sivy malagasy mivoatra ampita amin'ny central hôtel tsara lalàna. Une grande promotion pour tous les clients chez Lefmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Des cadeaux surprises attendent les clients pendant cette promotion. Lefmet, Anoussad. Calma non madame, asa kupake, kimi sunu vote, metan fan kavie, mura karkarena, pat presto bœuf, sara presto bœuf, machi presto bœuf, presto. Maman kukua. Titanane. 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 Rehefa tsy mandoto ane dia efa manadio e. Ankasitrana ianao tomboky lasy tsongovavy tsy misaraka amin'ny fahitalavitra ny Kolo TV amin'izao alahady arivo izao miarabano ary manasinao indray naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny toe-karena avy hatrano isantarantsika ny fiarana amin'ny tian'io ity tsy voara-maso ny polisan-jatson'ny fitrandrahana ary enan-dranomasina eto Madagasikara manodidina ny 305 kilometatra ny alava ny fara-dranomasin'ny firenena malagasy izay hitrandrahana ireo arena ireo tsy mbola misy anefa ny lalana hoentina amin'ny fehizany fitrandrahana izany antony mampisy ny gaboraraka eo amin'ny fitrandrahana sy ny fienan'ny vola miditra ao amin'ny kitabom-bola-panjakana eo amin'ny ity sehatry ny jono ity fanatetiana.
afaka miantoka ny 4,7 ny arkarena ny fitrandrahana ny arena azo avy amin'ny jony raha voaramaso avokoa izany. Io sehatra io ihany koa no miantoka ny 12,1 ny arkarena ao amin'ny secteur primaire eto amintsika. Manodidina ny 4,7 sy 3,7 taonina isa-taona ireo hazan-dranomasina avy amin'ny ranomasin'ny Madagasikara raha be indrindra sy voaramaso. Ny 7,20 sy 303 taonina amin'ireo no makamba fanondrana ny velany. Ny ena ny famokarana izany tao amin'ny kalitao noho ny faharatsin'ny tontolo iainana. Za angamba tsy dia afaka ilaza aminareo hoe ohatrinona fa fantatro fotsiny raha taloha izy no anisany mampiditra devise be indrindra. Amin'izao fotoana izao izy fa latsaka any amin'ny 3e any amin'izao fotoana izao raha ny filazan'ny teknisiana. Isan'ny antony namolavolana ny lalàna ny feny jony sy ny fitrandrahana ny arenan-dranomasina ny fisian'io gaboraraka io. Fakasika izany ny fanaraha-maso sy ny sazy miatra amin'izay tratra. Ny mpanjony madinika, ny mpanjony amin'ny orinasa vaventy ary ireo mpanjony traditionnel no niaraka namolavola izany lalàna izany. Hatreto ahenan'ny ministera hatrany amin'ny 30 raha 70 tany aloha ny fanomezan-dalàna ny mpanjony sy ny mpitrandraka ireo arena ireo entina anaraha-maso ny fimokarana. Natao tato aloha dia nisany hoe tena mahafaly fo aminay satria tandrify ny fari-piainanay, mahapeseranay. Ary ny zavatra singaina manokana amin'izany dia ny makasika ny fifehezana ny zavatra izay nokajianay amelomanay tegna ao ifotony dia ny fanaovan'ny olona akasiparana sy ny fananahian'ilay olona noho ny fahaizany lalàna dia afaka mitsofoka izy noho ny lalàna tsy dia tena mipetraka tsara mahakasika ny hazan-dranomasina noho ny mpanjony rehetrarehetra. Ho an'ny vokatra crevette manokana tsara toerana hatrany i Madagasikara hatramin'izay eo amin'ny fanondranana izany. Hiemotra any amin'ny larana fahatelo amin'ny famokarana crevette nefa isika raha toka mitohy ny gaboraraka amin'ny fitrandrahana sy ny faharatsian'ny kalitaon'ny vokatra eto amintsika. Io arivo io no ny farana ny atrikasa nokarakarain'ny ministera hanarenana izany olana izany. Fa eo amin'ny pejy sosialy kosa indray toerana anangonana ireo tsy manana trano fototra hipetrahana na ireo sans domicile fixe eto Antananarivo renivohitra tsy maharaka ny isan'ireo mily izany ireo trano vonjimaika natokany ministeran'ny mponina andraisana azy ireo mitombo isa nefa ireo mitoby eny ambanin'ny tunnel sy ny tsena eto andrenivohitra voatery mialoka sy matorena izy ireo no ny orana avy sy ny amandon'ny alina fepetra no raisin'ny ministera ity araka izany ny fanitarana ireo trano vonjitaitra ireo tsy mbola fantatra kosa ny fataterana izany ary mbola miankina amin'ny teti-boly fanatetiana. Fianakaviana maherin'ny 520 raha nambaran'ireto tsy manan-kelofana sendranay ireto no miara-mitoby eny ambanin'ny tunnel Ambohida amin'ny alina. Ny zava-misy anefa saika mananjanaka kely latsaky ny roa taona ny 1,900 ireo. Izay zany efa mialaka ato ambanin'ny tunnel fa misy mitate ato dia toerana kelikely sisa fa misy savidanana ihany fa misy mitete ihany ato ambanin'ny mandeha mitady fatoriana rehefa amin'ny alina fa tsy manana trano izay. Tsy maintsy mando ihany izay zany sady fifana ohatran'ny hoe mba misy sase ihany zany ataonay takotakona amin'izay izay tsy lena. 5 mianak'izay 4 zanako. Araka ny taremarika avy amin'ireo fikambanana tsy miankina maro samihafa, ny tombo hatrany amin'ny 4 tapitrisa ny isa mahantra nandritra ny 5 taona farany, izany hoe mivelona amin'ny vola latsaky ny $2 isan'andro. Tsy tahaka ny any ivelany anefa ny fandraisana tanàna tsy manana trano eto amintsika ankehitriny ary tsy hita mivaingana ihany koa politika ifehezana fifindramonina miakatra an-tanan-dehibe. Isan'ny vavolombelona hita amin'ny fiatsika tompon'andraikitra sasany manoloana izany ity solombavam-bahoaka ity. Sendra io amin'ny tunnel ambanina Ambohida izaho mandalo amin'ny tômôbily amin'izany mahita tômôbilina polisy Nissan double cabine manana couleur verte dia nisy andiana polisy eo amin'ny 7 tao agnatiny dia mitondra fitaovam-piadiana dia somary manetry agny mahita fa mandakandaka magnadoso olo matovy eo amin'ny tunnel io. Nanambara kosa ny teny amin'ny ministera-mponina fa efa misy ny trano fonenana vonjomaika ho an'ireo tsy manan-kialofana. Ny zava-misy anefa tery ary tsy mahazaka fa tsy olona 20 izany hoe fianakaviana 530 ity toerana ity. Misy ihany koa fepetra ho an'ireo isitrika izany. Ny voalohany aloha dia fifampiresahana amin'izareo ny amoron-dalana satria misy raha nitraikefa azo hatramin'izay misy hoe raisinao androany izy tsy metimety aminy eo dia lasina. Rehefa vita izay resadresatra izay dia misy assistante sociale atao ministera zany
mifampiraharaha amin'izy mifampiresaka amin'izy ireny. Zay midingana faharoa dia midingana fahatelo mifandraisana anazy any amin'ny akany, zany hoe ny olona raisina amin'ireny toeran'ireny dia ny olona ivonina iotra amin'ny fiainana, fa tsy hoe hanofelofana fotsiny any amin'ireny toerana ireny. Mikasa nitatra sy anangana finanana vaovao ho an'ireto olona sahiran'ireto ministera saingy amin'izany noviany izany hatreto. Mbola andrasana tetipolo omen'ny fanjakana ho an'ny taona ho avy ary miankina amin'izany ny fanatanterahana ny asa. Tapa-bolana izay nirotsaka ny orana. Eto amintsika, olana tsy misy pahita loatra momba ireo tsy manana trano ho raharesahana matetika ireo tsy manana asa. Ireo tsy manana asa ireo izay omen'ny fanjakana hatrany amin'ny €10 mahery ho andry zareo frantsay. Eto amintsika, na ireo singa fototra ilaina amin'ny andavanandro toy ny vatsim-pianarana, ny jiro manome hazavana sy ny rano fisotro aza, olana miverimberina trany tsy mety ahitamba-olana mazava ankehitriny. Fa tsy manana toeram-pivoahana ny 7.300 malagasy, 7.500 kosa no manana izany, saingy tsy manara-penitra zaza sy ankizy 400 taona arak'izany no voan'ny areti-pivalanana vokatry ny maloto miparitaka ho an'ny distrikany Bealalana. Isan'ireo faritra mena amin'ity tranga ity mivarina any amin'ny rano fisotro ny maloto avy any amin'ny toeram-pivoahana ho an'Antananarivo kosa, antony mahatonga ity olana ity ny fanorenany trano tsy ara-dalàna sy tsy manara-penitra. Arao ny fanadihadiana. Mponina miisa 10,3 ao anatin'ny distrikan Bealanana samy misedra olana vokatry ny tsy fananana gabone manara-penitra. Mbola eny amoron-drano izy ireo manao maloto, io rano io ihany anefa ny sotroin'ny mponina. Taraina arak'izany ireo ray aman-dreny amin'ny areti-kibo mpahazon'ny zaza. Voka-dratsiny izany boka tsisy boka ny fiadova. Ny rano kofa tsy ampy boka maloto kely zay ny aveka. Agnatin'ny sokara reo antsasaka azy avy ambany boka tsy manjary sotroiny ny rano fa maloto. Ary ny fiadovana zavatra ilainy gamadiniky ny taizay. Zaza piantra kay ndraiky tafijano. Ny tsy fananan'izy ireo volanorenana gabone, ny fahazarana manao maloto etseroa no tena fototry ny olana. Io fahazarana io izay nitsoro ny solombavam-bahoaka avy any an-toerana fa misy ifandraisany amin'ny fiainan'ny mponina andavanandro. Misotro rano maloto, misotro ranontay satria mangery amin'ny sisin'ny rano ny ologno rehefa tonga ny oran'andro tegna arety maharary iainan'ny vahoaka mivantana. Eto Antananarivo, 520 isan-jaton'ny mponina ihany no manana gabone manara-penitra. Nanambara ny talen'ny mponina sy ny fahasalamam-bahoaka fa tsy ny fahafantarana ny atao hoe gabone manara-penitra mbola anton'izany. Eo ihany koa ireo mpanorina trano tsy ara-dalàna tsy manaja ny fenitra. Ny atao moa zany hoe gabone araka ny tokony ho izy dia afaka mitahiron'ny loto, zany hoe manakana ny loto tsy voaka, zany hoe le loto zany rehefa very le loto dia tsy misy riska atsony iverina an'izay anakaikaiky ny sakafo anakanana ny fifandraisan'ny loto amin'ny vava zany, zay natao hoe manara-penitra. Rehefa mbola misy zany le riska an'izay hoentin'ny lalitra izy na tsy misarona tsara dia zay le ataontsika hoe mbola tsy manara-penitra tsara le gabone zany. Efa betsaka ny fanantenana natao mikasika ity tsy fananana gabone manara-penitra ity hatramin'ny taona 2024. Tsy mbola naitsasaka ny malagasy anefa manana izany. Voalaza matetika fa ny toe-tsaina ny mila ovaina sy amboarina. Tokony hatsapa ny rehetra arak'izany fa ny fahasalaman'ny vatana sy ny mpiara-monina no tandindomindoza no ity tranga ity. Ny 20 Novambra lasa teo no nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny gabone manara-penitra. Faraky ny fanarahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao mampiakato hoe ny mponina ao andavamamba-anjezika tsy manaiky ny fananganana pilona eo amin'ny fokotanin'izy ireo tahotra ny mety isian'ny voka-dratsy ateraka izany pilona izany no anton'izay fanatediana. Matahotra ny voka-dratsy ateraka ity pilona voatsangana ity ny mponina ka izany mahatonga azy ireo mitokana mangataka ny fanajanonana ny asa ary milaza ny ampakatra ny raharany amin'ny fitsarana. Tsy ampianatsahan' le zanaka intsony hono le mpampianatsato raha vao mitsangana io zavatra io ka zay ny tena mampalahelo anay koa. Katona hatramin'ny EPP io zany. Zay vao tena tanteraka le vavan'le olona hoe zanaka mpanendaka. Nytoy ihany anefa ny asa araka ny fanazavan'ny tompona andraikitry ny orinasa mpametaka ity pilona ity dia manana taratasy fahazoan-dalana andorina izy ireo. Araka ny fanazavana tany amin'ny fokontany efa napetaka ho hitan'ny olona rehetra ny taratasy manome lalana andorina. Manana 20 ka hatramin'ny 2 volana ny mponina noerana izany. Tsy nisy nanao anefa efa noerana io ka afaka nanao ny asan'ny mpanorina. Fotodrafitrasy ity zany dia efa nazahoana fanomezan-dalana tamin'ny komina Antananarivo renivohitra, nazahoana lalana tamin'ny fokontany alohan'ny namezan'ny maître d'œuvre anay ny OS afahanay manomboka ny asa teto Andavamamba zany.
Ny pilôna dia tsy miteraka voka-dratsy ho an'ny mponiny atao tanàna zany, ary ny lafin'ny teknika rehetra dia efa voakajy, tsisy ahina hoe enjera amin'ny trano ankaviana, trano ankavanana. Etsy andanin'izay misy didim-panjakana lalana fa 7,4 tsipika 2,5 tamin'ny 1 oktobra navoaka ny ministeran'ny serasera miresaka ny fiarovana ny vahoaka amin'ny aretina teraky ny fitaovana elektromagnetika. Mbola tsy fantatra hatreto hoe amoaka onde elektromagnetika ve sa tsy ity pilôna vao atsangana ity, pilôna mitovy amin'ireo efa mitsangana manerana ny tanàna. Manao ahoana ny fanaraha-maso ny vokatr'ireo, andrasantsika ny mety ho tohiny fa atao mifono zavatra hafahafa zao zava-misy izao. Lafim-baovao hafa kosa indray azo fiofanana mikasika ny adina bakabaka ireo zandary avy ao amin'ny zandarmariam-pirenena malagasy manomboka ny volana febroary 2024 izao isan'ny tafiditra anatin'ny fiara-miasa ny zandarmaria malagasy sy ny zandarmaria nasionaly frantsay ao La Réunion ity tetika say ity etsy ankilany. Manambonahitra maro no ntsena ny jeneraly Rakoto François Rodin ity farany izay nanatrika ny fankalazana ny fetin'ny Masimbavy Geneviève izay mpiany zandarmariam-pirenena frantsay tany La Réunion ny 20 sy ny 20 Novambra afarany teo. Fa anakatonantsika tahaka ny mahazatra rehefa alahady tahaka izao ny zanam-pandaharana question d'actu vahiny Michel Ranardzano anatin'izay fandaharan'izay ary irasolofo manana lovy solo tena matry ny oatoray teto Madagasikara iresaka mikasika indrindra ny fahadiovana izay sahaniny izy ireo ary ao avy hatrany ny andindiny mahakasika izay. Falmerabanao ny tokantrano mbola manaraka ny Kolo TV amin'izao ora izao tonga soa indray ato anatin'ny zanam-pandaharana question d'actu izay rahanao isaky ny alahady ato anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Ho amin'ity androany ity Andriamatora Asolofo manana lovy solo tena maharitra ny oatoray teto Madagasikara no vahintsika. Falmerabanao dia tonga soa ato anatin'ny zanam-pandaharana question d'actu. Falmerabanao ihany koa dia falmerabany mpijery Kolo TV. Ho amin'ity androany ity ny tontolon'ny fanadiovana amin'ny ankapobeny no andeha ho resahantsika ka fantaniana voalohany avy Andriamatora Asolofo manana lovy inona ny tena zava-mitranga amin'izay resaka hoe tontolon'ny fanadiovana izay raha neto Madagasikara manokana no andeha ho resahantsika. Tsara angamba raha ohatra resahantsika ankapobeny aloha ny atao hoe tontolon'ny fanadiovana. Izany hoe misy singa lehibe anankiefatra zany mila resahana ao anatin'ny tontolon'ny fanadiovana dia ny voalohany ny fikarakarana ny resaka diky. Ny faharoa dia ny fikarakarana ny resaka rano maloto sy ny rano avy amin'ny ranonorana. Ary ny fahatelo dia ny fikarakarana ny fako, na ny fako avy any tokantrano, na avy any amin'ny indostria, na eny amin'ireny toerana iraisana isan-karazany rehetrareny. Ary ny fahaefatra farany dia ny fanentanana mikasika ny resaka ny fidiovana. Dia izay anankiefatra izay zany hitantsika amin'ny naiza zany eto ambony tany dia hita foana ireo singa anankiefatra. Raha antsika eto Madagasikara manokana no resahana dia misy olana lehibe mihitsy ao anatin'ireo sehatry ny fanadiovana anankiefatra izay niresahako teo ireo satria raha raisitsika ohatra le sehatry ny fanadiovana voalohany dia mbola marobe ihany ny malagasy amin'izao fotoana izao no tsy manana lavapiringa ary ny diky dia mbola sarotra ihany koa ny fitantanana azy satria na manana lavapiringa ary ny olona dia ilay atsoina hoe fanesorana ny diky ao anatin'ny lavaka dia mbola manahirana be atsika na amin'ny faritra andrenivohitra na ny faritra ambanivohitra. Raha raisitsika indray ilay singa faharoa izany hoe ny resaka rano maloto sy ny fanariana ny rano avy amin'ny ranonorana dia matetika amin'ny faritra andrenivohitra eto Madagasikara dia tsy tena manana isika fotodrafitrasa ahafahantsika mitarika na ihany koa mikarakara an'ireny rano maloto sy rano avy amin'ny ranonorana ireny. Mikasika ny fako moa fantatsika atsika mipetraka eto Antananarivo dia matsapa fa matetika dia manahirana be mihitsy ny mikarakara ny fako eto amintsika, na ny fako avy any amin'ny tokantrano, na ny fako eny an-tsena, na ny fako eny amin'ny toerana iraisana isan-karazany satria voalohany tsy maharaka ny dabapako, tsy maharaka ny camion mitatitra ny fako ary sahirana ihany koa tsika mitady ny toerana anariana sy amitehana ny fako. Eo amin'ny resaka fanentanana momba ny fidiovana sy ny fanadiovana indray dia misy ihany koa ny vato-misakana satria marobe ohatra eto Madagasikara ny faritra izay mbola fady ny fampiasana
lavapringa ary any amin'ireny faritra ireny dia sahirana dia sahirana isika manentana ny olona amin'ny fampiasana ny lavapringa. Raha hoe izay ny zava-mitranga eto Madagasikara, inona kosa ary mety hoe vahaolana hanarenana an'izay olana izay? Raha raisitsika ilay izy misy vahaolana aloha zany mila petraka, dia ny voalohany ny rafitra isan'ambaratongany zany ahafahana miandraikitra n'izany resaka fahadiovana izany eto Madagasikara. Dia ny mila petratsika voalohany aloha dia ny nivon'ny commune sy ny fokontany tsirairay tokony hanana zany tsika rafitra misana ny resaka lavapringa, satria raha ohatra ka tsy tafapetraka eny amin'ny tokantrano tsirairay ny lavapringa dia izay rehetra izay mametraka olana miparitaka eran-tanàna ny dika. Ohatra mahatsapitsika hoe eto Andrenivohitra ohatra zao eny amin'ireny tsena ireny dia manao maloto eny rehetra eny ny olona, ary reny dia mandoto ny faritra rehetra manodidina. Dia ankoatran'izay, ankoatry ny fametrahana rafitra isan'ambaratongany dia tokony hisy ihany koa fandaharana asa ahafahantsika mametraka n'ireo foto-drafitr'asa rehetra mahakasika ny resaka fanadiovana, izay tiana no mampatsiahy eto fa lafo dia lafo ny foto-drafitr'asa resaka fanadiovana, satria raha raisitsika ohatra zao ny tata-drano izay hitariantsika ny rano maloto sy ny rano avy amin'ny ranonorana dia lafo ny fametrahana azy ireny, ary amina tanàna tahaka n'Antananarivo izay somary tsy dia nety loatra ny nandrafetana azy tany am-poalohany dia manano sarotra be ny mitarika ny rano ohatra makany amin'iren'ilay tata-drano lehibe tahaka ny tata-drano andrian-tany ireny. Dia tokony izy zany fandaharana asa eto amintsika ahafahantsika mametraka n'ireny foto-drafitr'asa vaventy ireny, fa eo ihany koa ny foto-drafitr'asa madinika. Dia ny ankoatran'izay dia ilaina ihany koa ny fanentanana ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny, satria tsapatsika fa indrindrindra mifaritra Andrenivohitra miparitaka etseroa ny fako. Ny antony dia satria misy fihetsika tokony ataontsika andavanandro izay tsy ajain'ny olona, mety manahirana ohatra indraindray ny mahita olona mandeha fiara raitra dia raitra kanefa dia manipy fako eny an-dalambe eny. Zany zao karazana ohatra amina fanentanana zany mila ataontsika amin'ity resaka fanadiovana ity. Fa inona tokoa moa zany le sehatra, inona le rafitra mifehy amin'io sehatra fanadiovana eto Madagasikara? Raha raisitsika ilay izy dia azo tenenina somary miparitaka ihany izy io, satria rehefa jerentsika ny ministeran'ny rano zany zao amin'izao fotoana zao no miandraikitra ny sehatry ny fanadiovana amin'ny ankapobeny. Kanefa rehefa vakitsika ny lalàna mikasika ny fanadiovana eto Madagasikara dia karazana andraikitra ihany ifampizarana eo ministeran'ny rano, eo amin'ny ministeran'ny fanajarinan-tany sy ny fikarakarana ny tanan-dehibe, eo amin'ny ministeran'ny fahasalamana, ary eo amin'ny ministeran'ny fampianarana ny resaka fanadiovana. Raha ohatra ka afopoezitsika ny fanazavana azy dia hoe ireo karazana fanadiovana isam-batan'olona sy isa-tokantrano dia andraikitry ny mivantana ny ministeran'ny rano no manao an'izay. Ireo karazana fanadiovana hitambarana, karazana assainissement collectif dia andraikitra zany ifampizaran'ny ministeran'ny rano amin'ny ministera hafa tahaka ny ministeran'ny asa vaventy sy ny ministeran'ny fanajariana ny tany. Dia zay zany ny aty ambony zany eo anivon'ny firenena. Fa ny resaka fanadiovana dia ao anatiny io ny tena hitarafana ihany koa ny fitsinjara-pahefana, satria ny commune tsirairay zany dia tompona andraikitry ny fanadiovana eo amin'ny toerana izay misy azy. Zany hoe andraikiny ohatra ny mampita amin'ireo mpandrarà tsy miankina ny fitantanana ny fako eo amin'ny commune zany izay misy azy. Dia tahaka izany ihany koa anjara andraikitry ny commune ny mametraka hoe manana lavapringa ara-pahasalamana manara-penitra daholo ny vahoaka rehetra eo amin'ny faritra izay sahany, ary misy ihany koa ny sampandrarà mikasika ny fakany zany ny dika any amin'ireo lavapringa isan-karazany, ary ny fitaterana n'izany any amin'ny toerana tokony isy azy
sy ny fanaovana karazana fikarakarana traitement atao amin'ireny zany satria ny dikmantsy sy ny fako dia azo atao tsara ny mitrandraka azy ireny mamadika azy ho zezika azo ataony mamadika azy ihany koa ho entona fandrehatra ary zany karazana asa rehetra zany zany dia anjara ndraikitry ny commune. Ina koa tsara mety hoe afatra ao an'ny mpijery ny tokantrano mikasika an'izay resaka fanadiovana izay. Ny afatra ho an'ny mpijery rehetra dia ny fametrahana amin'ny toerana tokony hisy azy an'ity sehatry ny fanadiovana ity satria io zany dia andraikitsika tsy raharay raha miresaka tsika zao hoe fitantanana ny resaka fako dia manomboka zany any atokantrano manomboka amin'ny isam-batan'olona tsika rehetra mandeha amin'ireny toerana iraisana ireny na eny an-tseny zany na any amin'ny toerana fialam-boly na any amin'ny toerana fanaovana fanatanjahantena dia anjara ndraikitra tsika rehetra ny manaja ny fahadiovana sy ny fidiovana amin'izay toerana rehetra alehantsika sy ampiasaintsika. Niary sarany ianao Andriamatora sy tofo manana lovo ny vahiny tato anatin'ny zanam-pandarana question d'actu. Dia misaotra ny Kolo TV ihany koa nanasana. Dia ihany koa no entina mamarina an'izao zanam-pandarana izao isaorany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao indray amin'ny herina ny YouTube izao veloma tompoko. Izay no mahakasika ny fahadiovana amin'ny ankapobeny fa tsy voara-maso ny polisan-jaton'ny fitrandrana renan-dranomasina eto Madagasikara tsy maharaka nisan'ireo mila izany ireo trano vojimaika natokan'ny ministeran'ny imponina andraisana ireo sans domicile fixe tsy manana toeram-pivoahana ny 9 polisan-jaton'ny Malagasy 5 polisan-jato kosa no manana 5 tsy manara-penitra ary farany azo fiofanana mikasika ny adana bakabaka ireo zandary avy eo amin'ny zandarmarim-pirenena Malagasy manomboka ny volana febroary any taona 2024. Dia izay koa no entina manakatona ny fampalambaoa tamin'ny fiteny Malagasy tamin'ny tian'ity sorona trany ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany izao vaovao izao moa dia afaka azo arahinao ao anatin'ny tranokala ny tv.kolo.mg ny tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny raha mpitso indray veloma tompoko. Vao shampoing, si vous le payez. Vaovao, vao shampoing citron, papaye mixement, amin'ny sachet tavoahangy. Ankafizy amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Souk à vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Ny fampahalalam-baovao Kolo TV dia niarahanao tamin'ny Vaovao shampoing, sardine Annie, soka vitre,